tiavanare ibudiana kwa macharo angatinila moja zawanga shirunkena Mega basika getendrai anatin'ny ity fandagana Mpanakanto mikoragna ity fandagana zay raha misy ny latsinainy ariva sy famerenana ny talata maraina misy vioga tonga so sika ato anatin'ny fandagana dia araky ny fahitatsika zay le tokantrano any dia Mpanakanto vaovao indray no ivahiny amintsika iresaka resaka amintsika ikoragna amintsika eto makasika ny kanto izay ataony sy voiziny amin'izao fotoana izao alohan'ny retraretra ngamba alohan'ny ampafantaranay hoe iza ny valintsika mety efa betsakitsika mahafantatra azy nefa mety mbola betsaka ihany koa tsika ny te afantatra misy kokoa makasika ny mpanakantotsika dia andahoana no ity sanganasany mpanakantotsika anankiray ity no entina amina ifisony ny fombarabaratsika ny tokantrano mo amikafatsika ity fandagana Mpanakanto mikoragna ity. Salamana Simalatsakhan Bungumas tumang Mangefa trano tsy misy afanana Wala ngumanga Azonkazo isanandro Satria hamena ianao Fanafody fitie Tsisy anao zamara Zatra sangetakaro Hanao le mitsikitsike Mipiraka biengina Hasilazana la rosafo Manginga loacha tie Mitali sajati masarakano Tifukutie Hazahela no wangi Azaela no wange Simisira manzari Raha noi kwatoye Lani andro mizasa Simisi mande amlone Hago manga matone Famila noza Hazila zanga la rosafo Maginga loja tie Mitali sajati masarakano Tifukutie Hazahela no wangi Azaela no wange Famila noza Hasila zaela rosafo Maginga loja tie Maginge Mitali sajati masarakano Tifukutie Hazaela no wange Azaela no wange 501 Music. Inchi lay sanganasa anankiray izy ihany koa mazava ho azy no vahintsika amin'ity fandagana ity miarabanao tonga soa eto amin'ny fandagana Mpanakanto mikoragna.
miaraba Gina, miaraba ny mpagnaraka ny fandarana ny tokantrano agny sy am'izay mahay hitanareo nay nezanaiza hitanareo nay am'izao fotoagna zao na mieno na mahita dia fa miarabatsy anareo JORDY Tomasoa eto amin'ny plateau. Efa hitantsika teo iny ny sanganasan'ny JORDY JORDY ve elabe miditra tao anatin'izay sehatra ny kanto zay. Ny voizina tagnatin'ny la mozika efa ela be efa mampolo taona ny maro fa ny hoe nidirana tamin'ny sehatrany professionnel zany nanomboka tamin'ity taona 2023 ty no nidirana tamin'ny sehatrany professionnel fa ny hoe nilomano tagnatin'ny la mozika efa mampolo taona ny maro. Taiza ny andohany zany JORDY zany? Teto Tamatavy any tsika teraka tombo lehibe teto ary mbola eto fogna hatramin'izao tegna mbola Tamatavy teto fa tahiantana Makoata agny zay mipetraka dia taony tsiro ny fitiavana la moziky ny namana jiaby milomano tagnatin'ny la moziky dia mba nisy koa le faniriana dia nagnandrana hita hoe nety dia mitohizana. Mbola lavidavitra ny tanjony zany JORDY zany. Maro be mihitsy. Dika zany zay hoe misy fototra ny angiana hoe JORDY ve fa koralina tamin'ireny mboka-peo maro isan-karazany teny Tomasina ireny sa hoe tenditendry gitara teny ambony tamboho teny sa taiza ny angiana nanosika hoe hiditra ao anatin'izay sehatra. Ny tena aloha tsy dia nitendry fa nanao korala eto nanao korala atao amin'ny akolobe la atao 3e voix atao zay dia efa nanao korala ka dia tao no ohatrany nitaiza feo tao koa namola volavolan'ny président Josea zany. Izy mihitsy fatanana anazy raha Josea. Dia niainga tao zany dia avy eo nisy naporisika ve JORDY sa hoe nahita an'ilay hatsara teo any JORDY dia zaho ohatra ny andeha Mpanakanto anga izao. Ilay izy aloha azo lazaigny tsy naporisika ihany satria ny namana manodidina zany efa presque pire daholo dia miarakaraka amin'ny zalahy eny dia magnandrakandra miaraka amin'ny heringa dia zalahy miteny ohatrany mety zany JORDY ahoana raha mba dia mbola tsy tapa-kevitra hatramin'izay zao amin'izay vao tapa-kevitra andao rangahy fa le namana nefa maro tena reo namana pire professionnel rehetrarehetra eto Tamatavy reo presque namana daholo dia zay no anisany hoe tsisy tao le fanana. Efa nisy hetsika ve nandraisan'ny JORDY anjara tsy fantako ohatra zany hoe fampisehoana na hoe fanafanana lamonana efa nisy fandraisana anjara. Efa nisy Tagnatananarivo efa nisy teto Tamatavy koa efa nisy fa mbola tsy le akalamanjana fa privé aloha ny ankamaroany efa natao ohatra anniversaire ohatr'izany dia efa nisy. Nanao fandraisana olona zany kanto JORDY zany nanao fandraisana olona azy. Tamin'ny voalohany aloha gago izy moa ty bandy mbola tsy tahay dia après moa hitanjareo hoe ohatra mba haiko nagnano an'izy dia feo koa tsy dia azo lazaigny ratsy be dia voilà dia niraisinjareo tsara ka. Fa JORDY zany misy manampy ihany ve ohatra hoe misy olona mpanampy ao amin'izay sehatra mozika izay sa hoe ny amin'ny feo tiako lazaina misy feo lafika ve misy olona manampy ve amin'izay hoe choriste sy ny tariny sa hoe enao rery ihany. Hatreto aloha zary ireny mbola tsy mananikitrikitry mianampy namana mihitsy aloha hatreto hoe asiana voninkazo ohatra hoe asaina asiany vehivavy miaraka. Possible ahoako fa hatreto aloha zany mbola zaho rery aloha zany magnano hatreto mitarina amin'ny io fa agnaty kajikajy. Inona ny bakira tena manavanana ny JORDY? Ny bakira ataoko raha ny tena base zany dia ny R&B soul tena base fa vimo amin'izao efa somary voatra dia nasiana misy touche afro misy ohatran'le nenotsika teny zao igny R&B afro iny dia modernisena sady fiara-miasa tamin'ny Azo Peshaina moa zany clip igny dia somary modernisena zany le fomba anaovana azy zany hoe namboarina kely. JORDY ihany miketrika an'izay rehetrarehetra zay sa hoe misy hevitra avy any amin'ny fanakalo-hevitra amin'ny namana ihany loha satria vu que voanomboka zany tsy tsara hoe mandeha hoe atao fa naka-hevitra dia natambatra la hevitra dia namoaka n'iny zavatra iny. Resaka famorona-kira indray azy, iza no mpamorona?
JORDY ihany ve manomboka ny tonony sy ny feony sa hoe misy olona manome hoe tiako ty JORDY mba ataovy ihany tiako ty na hoe tadiavy tonony ihany tiako ty le ohatran'le clip nataoko iny zao fiara-miasa tamin'ny Chine zao de azo misy diampahany ihany ao anatiny ihany ny soratra de na zakona noratra de zany hoe fameno zany fameno le izy de niarahana amin'ny raha natao teo izy de nanomeny ohatriny fa ny akoatran'izay ny irako presque zady olo noratra anazy fa iny ray iny zany navoako satria iny ny azoko lazainy hoe nafapoana indrindra loatra de après mo napemona Mpanakanto namana maromaro koa de mety ozy ny zalahy mety de iny navoako firy zao ny kakikiri ny audio zao efa maromaro ny audio fa maromaro fa ny clip zao mbola vonako ny clip vitsivitsy ny efa hiditra anatin'ny fanteliny efa amin'ny amtirina vitsika zao ia andao hoe arahantsika indray ty sanganasany JORDY anankiray ty de vetivetsika ampery mety indray Ampijaline Tiampy fitiavagna Malaela Itoza o Adinu yangize Itoza o Vungangaza ankakiano Adinu yize Azame salomnas Fafawize Atof karulu tifantano Adinu yize Azame salomnas Fafawize Atof karulu tifantano Ateko Karkareko Chatom karatona zero Yeah Ateko Karkareko Chatom karatona zero Numeroni atov lista noara Amte izy tsy magnatsoanao eky satria raha fantany anao fa misy meky tsy maintsy agnatso telefony izy mikaiky efa hazoko plasy tatagnanao izy anao tsy nikasy Adinu yize Azame salomnas Fafawize Atof karulu tifantano Adinu yize Azame salomnas Fafawize Atof karulu tifantano Ateko Karkareko Chatom karatona zero Ateko Karkareko Chatom karatona zero Anona pizalian Tsy nasiany ady nambaniny fa matona taonjanarany trotro taminano any any de eny fa za le olo tegna mankatiano tsy magnano vavante azo sagnatria fa za efa elako anankatiano fa manomboko niany fa faoranomasinao mitsangana de ndonao kotrapetsy vo Adinu yize Azame salomnas Fafawize Atof karulu tifantano Adinu yize Azame salomnas Fafawize Atof karulu tifantano
indray ny sampionany efa sanginasana koa ny JORDY sady na raha antsika izay midika zay fa angapatsika tany tokantrano tany no mety hoe mbola tsy tena fantatsika tany tegaka ity Mpanakanto i JORDY fa hitatsika eny ny sanganasany ary za mino fa efa misy ihany koa ny mahita ny ambadimbadika any hoe ka JORDY manao nandray ary ny fomba fiaraha-miasa amin'ny Mpanakanto sasany teo moa zany efa nilaza ianao hoe miara-miasa amin'ny chaîne dia ankoatran'ny chaîne dia efa misy zay fiaraha-miasa izay amin'ny samy Mpanakanto. Misy maromaro afaka tononkety ohatra Boebla, Shadowbanks, Reljo, miara-miasa aminah daholo reny dia izy tsy miara-miasa hoe anona fa misy fifanakalozana maromaro izay no nananteny tambolohany teny hoe namana agnatin'ny professionnel pire professionnel presque namako daholo dia izay no mba ohatrany hoe force hoentiko miady zany amizao vao manomboka zao. Ary raha ohatra ve JORDY ka misy olona ohatra hoe karakara mariage ohatra afaka manao an'izay ve JORDY? Afaka tsara zany hoe efa manana ekipa zany efa manana ekipa manana DJ raha ohatra mila hoe atao somary akoustika le raha afaka manana ekipa amin'izany tsy olana zany. Io moa zany ny larataby moa zany hitatsika eo ambany io rehefa avy eo mbola misy ny fizarany JORDY an'izay ny page Facebook ngamba na ny rehetrarehetra zay afaka ifaneraserana satria zava-dehibe tokoa ny ho antsika ho anareo tanora moa zany eto Tomasina indrindra ilaina ny fifanantonana amin'ny samy Mpanakanto na ihany koa amin'ny olo maventy ihany koa tanàna indrindra satria tena ilaintsika dia ilaintsika toy izay. Eo amin'ny resaka famoronana miverena kely JORDY hoe ohatranao manokana zao inona ny tena fotoana ohatran'ny inona ny tena amoronan'ny JORDY? Misy fotoana natokana ve sa hoe raha karena manokana zao tsisy hoe fotoana hoe ohatra zao fa nalay aingam-panaly izy hoe tonga tampoka ohatra hoe misy fotoana ary mandeha an-dalana eny dia misy ohatran'ny melodie tampoka tonga anaty lohanao dia telefôna moa zany efa iny ny akama baolina akamatsinisakaka iny enregistré amin'ny telefôna dia ohatra mana fotoana amizay dia mandeha amin'ny studio dia avoaka amizay le feo kira iny dia tadidy dia ohatrohatr'izany. Après koa misy ny zavatra hitako andavanandro ny ainana andavanandro ny zavatra hitako amin'ny fiarahamonina dia angononangononao dia tonga amizay ny studio dia apetraka amizay le izy dia karaha le clip le faharoany anotsika teo zao zavatra iainantsika andavanandro satria adino izy zao ny titre an'iny dia ohatrohatr'izay dia zavatra afaka iainana andavanandro na olon-dehibe na zaza na tanora afaka touché amin'iny raha daholo. Manana iza ny Mpanakanto misy Mpanakanto alaina tahaka ve JORDY sa hoe JORDY mihitsy ny amaly JORDY sa misy nalaina tahaka ohatra Mpanakanto fa ino ohatra? Hoe alaina tahaka ngamba ny tsisy fa hoe maka inspiration maka atao hoe modèle kely ngamba nazy lazaina misy ihany fa ny nahy presque araka le teniko teo ny base ny raha ataoko resaka soul dia presque mihaino an'ireny chanteur R&B manao soul reny dia ohatrohatr'izay dia après moa nisy koa ny zokibe chaîne zay azo nalazaina hoe ny enona foana satria iny no repère ngamba no ho anay zany fety afara dia azo nale ataka ihany. Sofiana atao amin'ny fomba fiteny zay manao anandray azy ny fiaim-piainan'ny JORDY hoe tamin'ny mbola tsy Mpanakanto sy amin'izao efa Mpanakanto zao misy fiovana ve zay? Misy ihany ka misy satria ohatrany fomba fijerin'olona ny anarany dia misy vetivety za tany an-taninareo dia tsy naposika efa misy olona mafantatra dia misy makasary misy ihany aloha le masina fenazy fa raha ny nahy manokana zao ny fiainako andavanandro tsy miova ohatrany za ahita olona talosiny amin'izao ihany dia fa izy fotsiny hoe zany eritreritra hoe rehefa tena miditra amin'le hoe mifantatr'olona zany hoe malaza ho anahy manokana dia ohatrany hoe mila mitandrina be daholo amin'ny zavatra atao rehetrarehetra sa tsy ohatran'izay loatra eny izy aloha tsy maintsy na ny zavatra teneninao amin'olona ny misy olona nandray anao mamakimaky Facebook dia nandray mahita miavona ry amin'ny zao dia nefa ianao mety tsy miavona fa izy moa tsy fantanao izy mafantatra anao dia ny public zany mieritreritra eny an-dalana ianao dia nanao zao dia ohatrany exemple raisiko matetika amin'ny namako hoe ohatrany hoe ataonao lanao paparay masina le anao zao eny an-dalana dia na hoe président an-dalana dia ohatran'izao voilà fa
lalo tsy zavatra miova fa comportement mitovy sanandro namana nijanona namana ny olona mifanerasera iny fa tsisy hoe lasa mpanakanto dia niataka dia ohatra ny mpanakanto izay tsotonoko moa ny anarany fa mpanakanto avy any andrenivohitra izy izay niraisiko ny vahiny teto dia nilaza mihitsy izy hoe niova be ozy izy ny fiainako satria le fanaoko taloha izy tsy nataoko tsy azoko natao tsony mihitsiny tsy haiko hoe inona le fanaony taloha tsy fantako hoe na mandeha any an-dalana ozy izy za dia ohatrany code foana satria ohatrany hoe mijery anaty olo ny olona rehetrarehetra dia nandeha tongotra ozy izy dia matahotra satria ohatrany hoe aty daholo masiny olona rehetrarehetra any an-dalana fa io zany samy manana ny fomba fitondrano ny mampalaza sy ny rehetrarehetra ny tsirairay fa io zany rehefa hainao mandanjalanja azy dia mety daholo izay atao andao nge tsika isentondray ao anatin'ity sanganasany JORDY anankiray ity dia mazava ho azy rehefa aveo mbola toetra ny mikoragna izay fanaovantsika eto. Salamana si malatsakany bungo mastomagna mangefangefana trano tsy misy hafanana walawalangomagna azontazo isanandro satria hamena ianao fanafody fity tsisy anao zamara zazatra sangetakaro hanao le mitsikitsike mikiraka biagnina hasilazana larosafo mangina loatra tie mitaly satria tsy masaraka anao tifokotie hazahelanao agny tsy misy raha manjary raha anoiko atao lany andro mizasa tsy misy mandeha amilone hangomagna matone fa mila noza hazilazana larosafo mangina loatra tie mitaly satria tsy masaraka anao tifokotie hazahelanao agny azahelanao agny famila noza hasilazana larosafo mangina loatra tie mangine mitaly satria tsy masaraka anao tifokotie hazahelanao agny azahelanao agny 501 Music. Indray anankiray maromaro zay anankitelo zay ny rehefa narahantsika teto ngamba kosa zay fa nampafantaratsika momba ny mpanakanto ty fa andonke JORDY hoe ho an'ny JORDY manokana enao fa manaparitaka hira amin'ireny tambazotra tserasera reny. Bien sûr manaparitaka za amin'ny Facebook, YouTube
ny TikTok moa zao fa malaza dia aparitaka manaparitaka inona ny tombony dia inona ny falikantoka ao anatin'izay ny tombony zany dia ny fahafantarany olona malakilaky kokoa ny hiranao raha oharina amin'ny taloha ny fahitako ny taloha zany taloha ohatra hoe radio sarotra be tsy ny hiran'olona jiaby mandeha radio amin'ny télé zany fa amin'izao ohatrany hoe plus flexible kokoa ny réseaux sociaux zany dia lasa malaky kokoa ny manaparitaka io fa après ny inconvénient angamba ny hitako hoe ny resaka le tombontsoa ho anay mpanakanto satria ohatrany taloha zao hoe isaka ny mandeha ny hiranao dia misy zavatra azo voilà fa amin'izao moa zany le tombony moa zany dia ny hoe fahafantarany olona anao sy ny hoe mba mahazo asa madinidinika ianao manao spectacle tisserie fa zay ny hitako hoe endrikely zany hoe hoan'ny fa hoan'ny hoe hitako hoe tsy mandeha direct aty aminay mpanakanto zany izy fa bon fafinao rehetanao hoan'izay mijery asa hoan'izay mikaroka an'le izy dia mahita ny fatiantoka tsy dia misy loatra taloha tsy dia mahita za koatran'izay le hoe tsy mandeha ty tsy miverina ty aminareo izy manao clip manko zao JORDY raha malala angamba zany moa nareo mpanakanto efa mafantatra an'izay tsara fa anisan'ny mandany volany manao clip iny nefa rehefa aparitaka reo ao mandray maimaim-poana le olona dia io ve rehefa mamoaka album JORDY rehefa aveo dia tsy hisy sakana ve zay tsy vidy an'iny fa zay ato manao téléchargement fotsiny ato dia mahazo manao anandray ny fahitany JORDY an'izay lafany iray zay raha le to Madagascar aloha zany hitako hoe tsy alon'olona mitélécharge gratuitement fa ny tanjona amin'le album le hoe atao en ligne moa zany ho an'le malagasy any ivelany raha ny fahazahoana satria matetika manko ny any ivelany zany anao raha vao mitélécharge zavatra dia tsy gratuit fa mandovoly ianao dia iny ny tombony ho an'ny fanaovana album raha ny ho an'ny en général fa raha eto Madagascar moa ny piratage sy ny tary marobe na dia anao zavatra en ligne renao tsy maintsy mandovoly na tanjo zalafika foana efa manam-pahaizana be ia dia zay hitako hoe tsy aloha avoakany fotsiny izy dia anjaran'izay mandray anazy dia ohatrohatr'izay fa zany akory JORDY tsy manakana ny hoe fanaovana album rehefa tonga ny fotoana tsy manakana ny album ny misy tombony ihany le izy satria ohatranazy zao ny famoahana hira manko tsy afaka atao hoe androany dia manko dia fa ny album zany karazana efa fahatariny hoe za manana hira maromaro dia ty mba inoy dia avoakanao indray mandeha zany iny hira iny dia samy maka an'izay tandrify anazy zao ny mpiaino jiaby dia karakaran'izay le izy mpanakanto rehetra samy manana ny teknikany daholo amin'izay resaka famoahana hira izay ho anao manokana ary ve maritra firy andro firy herinandro firy volana na mantaona ny veny mamoaka hira anankiray mamolavola hira anankiray io ça dépend le fahavitana hira hafa ohatra zao za zao ohatra manana hira 10 zao ohatra efa vita ohatra dia planifieko hoe tsy haiko izakany herinandro arakaraka ohatra mamoaka ray za dia mba mihaino an'le akon'le hira za amin'ny olona sy ohatr'izany manahoana ihany dia ohatra ka hoe hitako hoe mipasy be ny hira iny dia mba aleo hoe profite kely an'iny aloha le olona satria tonga dia tsy manao hafa indray izy dia lasa dimy le anankiray tsy an'le olona tsony le inona aleo hoe zay profite an'iny dia fa nena sy ohatrany hoe raha clip zany izy dia ataoko hoe miray volana eo hoe mba avoakako aloha ray volana dia mankafy an'iny le olona leo an'iny aloha dia mena hafa indray fa ny eo moa afaka mamoaka anao na tsy haiko isaka herinandro nesaka herinandro betsaka ny efa nisy ozy izy JORDY ny seho izay nandraisana anjary nanahoana indray ary ny fiakarana antsehatra fo miloha indrindra tamin'izany fotoana izany tena tadiko satria anniversaire zany karako seho voalohany dia olona presque fantako daholo le olona teo fantako daholo le olona ohatrany hoe tsy tena mpaninona sa stressé satria aleoko ary miatrika olona tsy fantako toy izay olona fantako raha ny namanoko satria ohatrany hoe voasamba zareo ahitana hoe hira zany dia ohatrany hoe so dia tsy mety le fetsika ohatr'izao tsy mety ohatr'izao stressé ka stressé fa nankina tamina dia mety tsara tafavoaka tsara iny misy amin'ny stress rehefa dans l'ambiance amizay amizay le izy amin'ny ankapobeny zany tsy tena nahirana loatra ny fiakarana sehatra voalohany da hoe ndao indray tsika anaraka nyty sanganasany JORDY anankiray ity dia rehefa miverina eto
pijaline Tiampi fitiavagna Malaela Itoza o Adinu yangize Itoza o Vungangaza ankatiano Adinu yize Aza mesalomnas Fafawize Atop karulu tifantano Adinu yize Aza mesalomnas Fafawize Atop karulu tifantano Ateko Karkareko Atop karatamna zero Yeah Ateko Karkareko Atop karatamna zero Yeah Numeroni atov lista noara Amzay tsy magnatsoanao eky satria raha fantany anao fa misy meky tsy maintsy agnatso telefony izy mikaiky efa hazoko plasy tatagnanao izy anao tsy nikasy adino izy aza miasalomnazy fafawizy ataovy karolo tsy fantanao adino izy aza miasalomnazy fafawizy ataovy karolo tsy fantanao ateko karkareko tsy ataovy karatamna zero ateko karkareko tsy ataovy karatamna zero anao nampijaliana tsy nasiany ady nambaniny fa matona taonjanarany trotro taminano any any dia hainy fa za le olo tegna mankatianao tsy magnano vavante azo sagnatria fa za efa elako anankatianao fa manomboko niany fa fahoranomasinao mitsangana dia ndaonao kotrapetsy vo adino izy aza miasalomnazy fafawizy ataovy karolo tsy fantanao adino izy aza miasalomnazy fafawizy ataovy karolo tsy fantanao Madagascar. Efa maromaro izay sanganasany JORDY rahantsika teo zay io misy laratabio mbanio mbola hazavainy ihany koa moa rehefa aveo hoe raha ohatra ka te fanerasera aminy itsika satria ataoko hoe mpanakanto voataty aoriny izy nefa efa manana ny toerana sahady hipetrahanao anatin'izay hoe sehatra ny zavakanto izay efa nanontaniantsika azy teo ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanakanto maro tsy mety tsy ato amin'ny faritra Tsinanana ihany tsy ato anatin'ny faritany Tomasina ihany fa manerana ny Madagasikara manahoana indray ary JORDY hoe makasika an'izay resaka famoronana izay ihany ianao hoe manana fikasana hoe hiara-iasa amin'ireo mpanakanto efa tena hoe fanta-daza manerana Madagasikara na manerana zao tontolo zao le faniriana tsy misy foana fa io miankina am'le mpanakanto afaka hoe mety izy ny manantona tampoka tsy fantatra mety hoe za koa manantona fa tsy feran'izay raha tonga zay fotoana zay tsy olana mihitsy andao antsika aloha ametraka antso an'ny mpankafy voalohany indrindra dia antso ihany koa anareo samy mpanakanto satria ny fivondronana tokoa ny firaisan-kinan'ny mpanakanto ahitana zavatra dia andao mihetsika hafatra daholo ny mpankafy sy ny mpanakanto ny olo maventy tanàna moa zany indrindrandrindra satria matetika ho an'izay ny vahiny teto dia anisan'ny taraina ihany hoe rehefa manao zavatra ny aty amin'ny faritra Tsinanana dia manavatra mpanakanto mbany ivelany foana mba misy azy ny JORDY ambara ve aloha amin'izay manokana aloha
izy io fatako anazy io raha za manokana mety resaka programme ngambany ohatra hoe iantso mpanakanto eto Tamatave ohatra le ohatra de mety possible tsy afaka ohatra le mpanakanto ohatra zay de après mety misy mpanakanto avy any ivelany mety possible afaka raha aminah manokana fa après mety possible koa hoe arakaraka le zavatra organisen'le olona ohatra hoe zavatra ohatra titenen'ity hoe le lanonana natao ohatra en privé resaka olona avy any Antananarivo avy any Atsirabe de tsy maintsy anafatra piraviany izy any ao ohatra fa raha avy eto Tamatave zao de mety hoe ohatra resahantsika zany ataontsika hoe podium le izy ya podium ndray moa iny tokony omena vana aloha ny avy eto Tamatave ny tena hoe raha logiquement après ça dépend afaka ve le pira sa tsy afaka zay zao ny hitako hoe ohatra vetivety zao nahita za tamin'ny podium hoe misy mpanakanto zao mety tsy afaka ohatra de après moa ny mpikarakara mety manome tsiny any pira any io ny atao lisana rehefa tsony de après manome tsiny fa iny samy manana fomba fijeriny samy manana fomba fijeriny ça dépend le mpikarakara sy le pira ihany koa fa ho an'ny JORDY manokana zany tsisy an'izay hoe mba hoe afatra pitaina amin'ny olo maventy hoe narehefa aza laha koa magnano raha zay mba teo priorité misy aka misy hoe jerevy zay an-tanàna aloha atsona aloha ny antsovana ny ivelany satria aleony an-tegna aloha maroborobo zay magnaroborobro ny hafa satria ny hafa roborobro aloha ny anazy zay vao magnomelanjany zay le hoe jeu aloha zay vao tu bien sûr zay mihitsy fa izy za aloha zany mahita mialatsiny aminareo mpikarakara za zany mahita hoe ny zava-bitan'ny mpanakanto avy any ivelan'ny faritany Tomasina vitan'ny aveto tena vitany mihitsy ary Tamatave efa maro be miaika atsika Tamatave aketo resaka lamozika ary ngamba ny zavatra ara-malala zany amin'ny ny hira zay mihitsy vao tafidiko miverina hoe namena tombony mihitsy tsika eto Tamatave amin'ny resaka talenta surtout la muzika de ngamba ny grand anarana indrindra ery Madagasikara amizao presque veto Tamatave daholo ny mivoany de zay tokony amena lanja ny sehatry ny raha misy zay fotoana zay zay mba tsy atao latsa-danja ny mpanakanto alors za sy maredivantsika vakotra kely JORDY satria ho an'izay niakatra teto aloha zany de tena resaka an'izay daholo ny akabeazany fa io moa zany miankina aminareo mpikarakara ihany fa io moa zany mba tseritraritra fotsiny hoe mba aleo mba omena sehatra ny antsika eto de zay vao manome sehatra ny hafa satria raha tsy teny fotsiny hoe maromaro ny mpanakanto avy eto Tomasina no anisan'ny nahazo amboara tamina fifaninanana maro mihitsy zay tsy ho tanisaiko eto angamba fa tena betsaka zay mpanakanto Tomasina zay tsy laza fotsiny afiritsika saina sy dinazy reny ohatra kaiky ary pofo mitoaka amin'ny tenda mihitsy reny hoe navita zavatra tsara manerana zao tontolo zao fa efa tsy hoe eto Madagasikara ihany fa saika manerana zao tontolo zao de tsy afaka ambavan'ny olona zany hoe saina sy dinazy zay zay solotenany avy aty amin'ny faritra atsinanana zay irere atsika ihany koa moa zay maraparantsika JORDY hoe be dia be ny mpanakanto amin'izao fotoana izao indrindra moa zany le tanora vao misolotra dia rehefa mamorona izy zalahy dia télécharge instrumental mijapy aleo zay ngamba ny lazako azy manahoana ny JORDY manokana tsy manao an'izay ahoana ny fahitanao an'izay ohatrany hoe za so za mialatsiny fa za ohatrany mahita hoe tsisy fikarohana le izy fa tonga dia mijapy dia manahoana ny fahitanao an'izay raha ohatrany arany anahy aloha za tsy de atao mijapy instruit zay fa mamorona raha mihaino an'ireny hira regny zao nareo dia le hira instrument crina daholo regny zavatra namboarina mihitsy zany fa le problème le télécharge manko zavatra afaka possible ohatra hoe ataoko instruit mety possible misy olo hafa koa manao an'iny fa ny feony fotsiny samy manana ny tondrasany anazy de ohatrany hoe tsy lasa tsy manana le personnalité anao sy le tsirony le hira anao abe fa raha vao tegna mitandregny zany le olo dia tsy le tariny ihany mareo zany de zay le izy fa tsara ihany zalahy manana ny personnalité anao tsara manana ny famoronanao manokana sady hafa ihany zany hoe vao manomboka dia tonga dia fantan'olo ny anahy manko ny tena ataoko amin'ireny JORDY le hoe mijapy ianao dia any ambadika any koa mety efa misy mijapy an'iny koa mandeha amin'izay le izy dia lasa mitovy avy eo dia eo amin'izay le olana fa mipetraka ary trano dia efa nisy mihitsy moa zany ngamba raha tsika malala fa efa nisy mihitsy zany teto Madagasikara tonga dia fantatra avy hatrany zay le neniany zay dia zay zany le olana ndao ary metsika amin'izay le afatra ho an'ny mpankafy rehetrarehetra ya ny afatra moa zany dia
tiavy ny kanto malagasy indrindra ho antsika mitamatavy tiavy ny kanto tsika malagasy dia aroboroboy ny kanto avy atao tamatavy satria antsika tamatavy tegna manana talenta ary tegna hoe na la muzika io na resaka danse na peu importe fa ny joroko etiny any moa dia resaka la muzika dia enoy ny kantotsika avy tamatavy satria tegna manana talenta tsika dia tokony aroborobo mafy dia fanontaniana faraparany amin'ny JORDY manokana ve mavelona le asa Mpanakanto? Bien sûr, ny zavatra rehefa ilofosanao tokony avelolanao foana fa io ça dépend le tanjony misy manko ny sasany juste mba manala plaisir fialamboly fa rehefa tena hoe idiranao hoe tirana any tiako atao dia lofosanao mafy io tôt ou tard io tsy mba velonanao foana mila patience koa le izy fa tsy hoe vo anina dia tsisy hoe vo hiakatra tohatra na tonga dia tonga ambony be ry fa miakatra tsikemisy le miakatra tohatra hoe tsy hainao rery fa be dia tsy maintsy misivana zany ny pakafitsy ny public hoe inona no ana dia anao rehefa miakatra an'le tohatra zaza mandingana mihitsiny fa aleo ilamina dia misesy ny fomba fiteny zay dia tonga any amin'ny faratambany foana ianao rehefa ohatra ka manangaka an'izay raha ohatra ka misy olona dia ifaniraseka amin'ny JORDY ny page Facebook sy ny rehetrarehetra azo omena be zay ya ny page Facebook tapenao fotsiny JORDY amin'ny Facebook dia miditra amin'ny page dia raha ohatra maro be le JORDY dia atao hoe JORDY MG 500 MG 500 mitambatra dia tonga amin'ny page kanao efa betsabetsaka ny abonné ao dia tonga ava manampy isatsika ao manatelin-darana fa maro ny zavatra ataoko sanandro sanandro dia tonga ava dia raha ohatra zao anao vao mahafantatra izy moa JORDY zany dia ao anao afaka mahafantatra tsara hoe izy JORDY ny numéro moa fanivoaka dia numéro afaka miantso na mpikarakara na juste mba hiresadresaka tsisy olana zany fa afaka mifanakalo indrindra moa any mpakarakarana lanonana zay te hiara-iasa aminay na ny avy eto tamatavy araka ren'le satsika teo na ny avy any faritra afaka miara-miasa koa ny JORDY fa tsy olana zany rehefa vita ny album mety mbola iverineto i JORDY ampafantatra atsika hoe ty vita izy ty dia anasatsika ao anatin'izay fa zay ngambany hoe tsisy zavatra ampita tsony JORDY dia zay ngambany amarana atsika ny amarana koa zany dia fisaorana satria indrindra misaotra anareo nandray ny satria fandarana karahan'izao tegna misy mamelanja ny artiste indrindra ho an'ny avy eto aty tamatavy aty dia mankasitraka nandray dia mankasitraka ho an'ny mpiara-miasa jiaby tsy ho voatalisako eto fa maro be ny mpiara-miasa fa ny azoko tsongaina manokana aloha zany karaha tamin'le clip eo zany dia besaina aloha zany isan'ny tegna hoe nanampy dia eo ihany koa ny fianakaviana satria anao raha tsy maintsy misy tosika amin'ny fianakaviana anao ny fanomezana morany sy ohatrohatr'izany ny la famille rehetrarehetra ao Tanamakoa Tanamborizano dia ny olona zay azo lazaina ny fofom-badibadika dia misaotra anazy dia zay ngambany azo manohana foana ny rehetrarehetra zay ihany koa ny raventsika satria dia ny tanjona dia mba tongava ny JORDY any amin'ilay tsy teny hoe avy indrindra fa ny amin'ilay zay ho tratrariny dia ho tonga any izy ary araky ny lazaiko teo mbola misy moa zany fiverenana ny JORDY efa vita zay album zay ampafantatra antsika indray sady amin'izay mety efa maromaro mety sehatra mihitsy zay amin'izany miaraka amin'ny instrument rehetrarehetra dia zay ny raventsika JORDY fa dia mankasitraka anao mivahiny teto amin'ny fandarana Mpanakanto mikoragna afantarantsika zavatra be dia be ny fifampiresahana toy izao dia mankasitraka anao satria dia nafinaritra be ny resadresaka zay fanaovana mankasitraka mametraka ny veloma mandrapitapary miegna an'io indray dia efa iny afandray no hiaraka amintsika eto zay Salamana Simalatsakhan Bungumas tumang Mangefange chamu timisa fanana Wala wala ngumanga
azontazo isanandro satria hamenay anao fanafody fity e tsisy anao zamara zao zatra sangetakaro hanao le mitsikitsike mipiraka biagnina hazilazana e laronsafo mangina loatra ty mitaly satria tsy masaraka anao ty foko ty hazahelanao agny azahelanao agny tsy misy raha manjary raha anoiko atao e lany andro mizasa tsy misy mandeha amilone hagomagna matone fa milanao zao hazilazana e laronsafo mangina loatra ty mitaly satria tsy masaraka anao ty foko ty hazahelanao agny azahelanao agny fa milanao zao hazilazana e laronsafo mangina loatra ty mangine mitaly satria tsy masaraka anao ty foko ty hazahelanao agny azahelanao agny 501 Music. Ipudiana kwa macharo Angatinila moja za wanga shirun kenan